Ya. Aisitsika mpanaraka ny page ny pasteur Patrick Adolson Light rehetrarehetra. Tsy fantatro na occupé amin'ny aiza nareo na occupé amin'ny aiza aloha. Fa mba misy zavatra kely ampitaiko fotsiny atsika tsirairay avy ary mba hiresaka ny zava-misy eto amin'ny firenena. Voalohany indrindra aloha mba hitodika aminareo miaramila izay nanampoaka sy nampirevitra bomba lacrymogène ny tifotr'olona na afaty olona sy ny tahakan'izany. Azafady aloha za tsy olona mpitarika olona migrevy ary samy malala ny zava-misy daholo mangirifiry ny fiainana eto amin'ity firenena ity. Mampanopin'Andriamanitra anay dia voalohany indrindra izay koa tsy faly amin'ny resaka jirama. Ara zavatra misy eto akaikiko eto. Ao anatin'ny fahatapahan-jiro ny jirama zay dia mandoa vidin-jiro ao 1 million d'ariary, 1,100,000 ariary. Taorianan'io fa tao alohan'io vidin-jironao 1,100,000 ariary. Zany ny alohanay amin'ity volana ity. Tao alohan'io nefa dia mandoa zay tsy latsaky ny 200,000 ariary. Aloha isam-bolana. Ary misy mihoatra an'izany. Dia samy manana izay fomba nazavanareo nareo na hinona ny teneninareo na ahoana lazainareo. Fa zavatra misy fotsiny, tsy hoe tsy mitely le olona, tsy hoe tsy miresaka le olona, dia mieritreritra nareo fa hoe faly. Tsy faly ka, zay tsy faly zay. Mpanompon'Andriamanitra zay tsy faly zay. Tonga ny fotoam-pivavahana manomboka amin'ny 7 maraina dia efa maty ny jiro. Tsy miverina raha tsy efa amin'ny 7 arivo. Tsy faly zahay ka. Ary anisany anankiray tsy maintsy hitenenako eto voaroban'ny tsenanay. Valeurana miliara lasa ao amin'ny tanà Waterfront. Valeurana miliara lasa ao amin'ny tanà Waterfront. Lasa ny coffre-nay. Aiza ianareo zany? Ianareo zay nilaza fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany, ianareo zay nilaza fa hanakana ny olona. Le grevy ny sakananareo fa ny fandrobana tsy sakananareo. Aiza zany nareo? Afeninaiza zany miaramila aloha amin'izao fotoana izao? Aiza nareo no afeninareo miaramila? Milaza nareo fa hoe tsisy azafady général Ravalomanana azafady ianao anisan'ny resaka hoe tsy misy vahoaka maresy miaramila zany. Aiza ary zany avoay le izy. Ary nareo fa maninona nareo dia hiady amin'ny vahoaka fa tsy miady amin'ny mpandroba. Le mpandroba andana edivanareo dia andana toerinareo. Ahoana ny amairenanareo fa tiantoka ao anatin' izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa nanan'olona tsisy idiranay zay, tsy manao politika zay, mpivavaka zay, tsy manao politika zay, tsy mampirisika ny olona koa zay hanonga-panjakana. Fa ny zavatra ataonareo ankehitriny kosa zavatra tsy rarintsony le izy. Satria aiza nareo zany fa aiza ny sécurité ny vahoaka eto Madagasikara ankehitriny. Potika ny fananany olona rehetrarehetra, tsy amin'ny sécurité ny olona. Avelanareo iglabana ny mpangalatra, avelanareo iglabana ny mpandroba. Hitanareo reo, mahitinareo amin'izao tsika miresaka izao, fa aizinareo, maninareo tsy mivoaka any amin'ny camp-nareo any, maninareo raha mivoaka dia mandehanareo manenjika an'ireo mpangalatra ao, adiny roa ve ny olona mangalatra mamaky trano, dia nareo ve misirikula fotsiny nareo polisy, anakany olona, hipie olona, andropa olona, akany papien'olona nareo, zany zavatra ataonareo polisy zany. Fa aiza amin'izay le zavatra marina tena tokony ataonareo, zao ny fotoana tokony hitsangananareo zao. Dia andana sambory reo olo reo, sa hiandrena hitory ve nareo? Zao ngenareo sao mahatratra mpangalatra raha mandeha. Mivoanareo tany amin'ny camp-nareo tany, dia andana reo mpangalatra reo, enjeo reo. Fa ino ny ty ataonareo aloha? Tsy rary ny zavatra ataonareo, tsy rary ny zavatra ataon'ny fanjakana, tsy rariny ary tena tsy rariny zavatra ataonareo fanjakana ho amin'ity vahoaka malagasy ity. Lasa zao le izy zavatra iseho ato tena iongana teo nareo, raha mbola toizanareo zao. Mandaninareo fona amin'ny vahoaka. Mialanareo tsiny satria azafady aloha tena fananam-be ny anay ny very androany. Za tsy mino hoe anisan'ny mpitolo reo olona tonga mangalatra ao reo. Ny arenanay ray manontolo, fitadiavam-bolanay ray manontolo very daholo. Ny andrasany nareo niantso miaramila ny tao amin'ny tanà Waterfront. Tsy nisy namaly nareo na anankiray arany. Zany ve zavatra antsona ve miala vany ny olona andeha androba. Tsy raharay tsy manana problème amin'izay mety resaka injety any fanjakana zany, any filoha zany. Fa nanontany aiza le lazainareo fa nareo mahay miaro ny vahoaka nareo. Oka kosa aloha tsy rary le zavatra ataonareo. Mialatsiny sakananareo zay, angalanareo voly zay, papian'olona tsara dalàna alainareo, inona zavatra tsy ataonareo. Miseho izy nareo rehefa amin'ny atoandro. Amin'ny olona tsotra tsy manan-katao nareo ny mafy be. Fa amin'ireo olona zay tena ilaina, zao nareo no ilaina, zao nareo faible ny miaramila malagasy, faible nareo. Zao ny ilainay anareo, zao no etsona ivonjy aminareo.
endrasanareo ve inona zany zavatra tena endrasan'ny fanjakana am'izao zavatra resantsika zao miandry inona zany nareo miandry ve nareo hoe anenina mpitolona zao zavatra ataonareo zao vao mainka anaitra ny fon'ny olona andeha hitolona zao mahatonga ny olona mety ny olona tsy meritreritra andeha hitolona aza am'ty zavatra ataonareo ty de andeha hiazakazaka andeha hitolona reo olona reo tena milaza nareo marina raha ho anay tsy manana eritreritra zany mihitsy zay kosa manohana mbavaka nyty fireneny ty fa ny zavatra aseho anareo ankehitriny de tena hoe tsy firarahina tsotro zao fotsiny rehefa samaty nareo matesa hoan'ny vahoaka malagasy matesy nareo ho an'ny olona marina ndany nareo manao sakrifisy ho an'ny olona marina fa maninona no an'ny fanjakana hoan'ny tombontso vitsivitsy fotsiny ve inona tsy namelanareo ny olona hiditra igrevy tsy voafehanareo nge le izy rehefa tsy voafehanareo hatramin'ny voalohany le izy de tokony navelanareo le olona hiteny fa zao ny impacta le izy mikasika olona maro nareo hoe mieritreritra fa hiady am'le olona ny grevy zay sia sanatria zany tsy ady amin'ny olona ny grevy zay satria afaka maneho ny hevindreo ary zay vao naneho an'izany hevitra zany satria marina asehoako anao vidinjirinay am'ty 1,100,000 ariary vidinjirinay kofona mihitsiny zahay mandony vidinjiro mila tsy hitanay zay ale ary nanjirama tonga mampiorory isaky ny mihetsika ao fa valaina ny compteur nareo atao an'izao zavatra reo mitady zay zavatra rehetrarehetra tsisy zavatra mora eto Madagasikara na anankiray aza manao zay construction nareo manao zay tianareo atao nareo fanjakana miafy am'izany zay satria ozy nareo hoe ny fifidianana ihany ny fanehoana hevitra oke tsy manino zany fa afaka miandry faneho-kevitra zay maneho hevitra ny olona rehetrarehetra zany tsy afaka milaza zay maharary azy ny olona nge mbola tsy tonga nge io zavatra nataony izy le mitony tarika ny greve io de efa nanomboka ny tokona partout nge ny olona tokony nyaino an'izany nge nareo fa maninona n'le izy ny taritinareo any anatin'ny faty antoka ny olona nareo fanjakana fe voniny andohan zany volanay zany fa hatramin'ny kofra fidira misy ny volanay tao anatin'ny tsena de lasa ihany koa ka oaka aloha tsika tsy faly zay eo anatrehan'Andriamanitra ny tenenako anareo tsy faly amin'ny fanjakana zay tsy faly amin'ny pitafiky zay tsy faly amin'ny piaro lazaina fa piaro vahoaka zay aloha zany satria reo mpangalatra ary zany efa reo marika ko efa atratry ny hely zany ny polisy de mangotry olona eraky ny lalana fotsiny no atao fa rehefa misy mpanentaka tsy sahanareo ny manenjika azy hatrany anelakely atrano any hitanareo nge ny toerana misy toerana mamay eto Madagasikara tazanareo daholo ny toerana atsy misy toerana ato misy an'izao zavatra zao fa inona ny tsy mahamonjenareo maninona tsy reny olona rehetrarehetra mpandroba reny fantatrareo koa nge ny tena jolarendany eto Madagasikara fa tsy maninona tsy reny ny enjehanareo olona andeha hitokona ve andeha hiresaka aminareo ve jiro soranina andeha horesahany aminareo afaka ny maîtriser nge nareo de navelanareo malalaka le toerana de tany amin'ny resaka toerana am'izay hoe reto efa fantatrareo fa rehefa misy greve ohatran'izao zavatra répétition fotsiny io tamin'ny greve tamin'ny andro président Ravalomanana zavatra aseho io de efa tokony fantatrareo hoe misy olona tsy maintsy andeha andropo satria normal koa ny olona raha andeha andropo satria ny olona nona tsy mahita zay alena izy de mitady mipanakarena avero fa piraitsy kombakomba aminareo daholo ny mipanakarena avero fa miara-mihinana aminareo daholo ny mipanakarena tsy zay tsy miara-mihinana aminareo zay tsy nangataka vola tany aminareo fa zao kosa raha mba fotoana ilana iny tananareo ilana iny tena hoe zany tokoa fa manana miaramily Madagasikara zany tokoa fa manana piaro Madagasikara fa tsy manana piaro zahay tsy manana zahay zany ny tena hoe matory tsy mandilefo la ozy tsaiky tsy tahaky tsony le fitenena fa masosotra le zavatra ataonareo fanjanonareo mietsenareo teo amin'ny toerana misy anareo teo de mifoaza teo nareo fa zany nare andro any fanatsona ny tafika ikombona de aiza zany reo aiza zany zao reo kombona aiza de mitoetra aiza zany reo fa maninona ny tsy avotanareo le firenena maninona ny tsy vonjenareo ny malagasy enareo zao mieritreritra malagasy hiteraka guerre civile nareo nefa raha raikitra ny guerre civile aza manantena nareo fa ho tafajanonao nareo mpitondro aza manantena zany mihitsy anareo na kely akory ara tamin'ny nanomboka tamin'ny maly any fantena raha misy raha latsaka eo de zava-doza nisy eo ifonako eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy nitandrina fa raha nitandrina hatramin'ny voalohany de afaka nakanentanay ray manontolo fa zavatra efa fantatra io satria nisy raha latsaka tokoa tao ary anareo tsy hotafajanony eo leo zany nareo raha zao zavatra ataonareo zao inona mitsangana teo nareo tsy haiko aiza misy anareo miaramila de mifoaza tany misy anazy tany anareo aiondrao zao nareo de hitsangana de andeha hisavasavany olona zay tokony andeha akanentanay fa na zay ary matao atrozy amy atso vady manjanaka teo andeha hivoaka any tsika tsy fantatsika miaramila angamba mafantatra atsika fa tsy tsika le mpandroba ary andeha androba koa tsika andeha akanetatsika tsika hiaro netantsika tsika de ny mpandroba koa nga mahalala tsika hoe itsika andeha hiaro fananatsika na hoe parti anisy tsika na parti anisy zany hoe raha andeha hivoaka ianao de vonon'ny olona rehetrarehetra tsisy nininona tsony zany azo antenainy eto am'ty fireneny ty ka miatso anareo kosa aloha zay iza zany ny an'olo fanananay aloha iza ny an'olo fanananay
Ka za tena tezitra aloha. Ka nareo nareo tsy fantatra izay mameno ty consigne ty, niantso miaramila zay. Ande iambina ny tanàna, niantso miaramila ny tompon'andraikitra tao aminay, iambina ny tanà Waterfront. Fa tsy manomboka zao aloha. Aza miteniteny foana nareo hoe tsisy zany hoe vahoaka maharesy miaramila zany. Io raha tsy hitanareo zay anaovana anazy. Ka mitsangana teo nareo de miala nareo any amin'ny toerana misy anareo any. De andana vonjeo fa mbola misy entan'olona mbola misy mibata ao amin'ny tanà Waterfront eo. Raha tsy mitsangana zao nareo de ho tratra koa raha atraty amin'ny Akordiga aty, atraty amin'ny Lasity aty. Endrasanareo inona kay le izy? Ny vahoaka samy vahoaka fa ianao pedina. Vahoaka samy vahoaka ny tianareo iady. Ie, mety possible zany. Fa na inona teneninareo tsy afaka am'rahan'ireo olona rehetrarehetra eo nareo. Tsy afaka am'izao zava-misy zao nareo. Tsy afaka am'izao nareo. Tsy afaka am'izao nareo. Ozy izy miaramila tsy olana. Fa ny gendarme reo tsy mandresa. Mara zany papa. Fa misy polisy eto, misy olona tokony hiaro fananan'olona eto. Fa tsy miaro fananan'olona zany, tsy fananan'olona, tsy mahita le fiarovana fananan'olona na kely akory arany. Aiza ve mandritiny tamin'ny firiny ny andrasanay miaramila. Hoe amfiry de tsy misy miaramila na vototra ve na de anankiray. En danger ny fananam-bahoaka. En danger ny fananam-bahoaka. Inona zany le narovana teo Ambohijatovo? Inona zany le narovana teo? Kianja ve? Zaridaina ve ny narovanareo teo? Tsy ilaina ny zaridaina e. Tsisy raha ina zany, napotika ara zaridaina na Ambohijatovo. Fa misy fanananay. Raha andeha hiaro fanananay zay, de zay saika maty tao amany. Tsy afaka miteny, ao daholo ny tompontsena ao. Marina be ny tompontsena mandehandeha ao. Fa tsy masana miteny arany. So sanatria kendain'ny olona sy vonon'ny olona ao. Zay mba mianatena anareo miaramila. Zay ny tsy nitenenanay hatramin'izay. Azafady ry miaramila, azafady ry fanjakana. Ny tsy nitenenanay. De mbola nanatena ihany zay hoe, ndrao de mbola misy azo antoka. So de mbola misy azo atao an'ity fireneny ity. So de mbola voavonjinareo. Fa zao kosa tsy afaka matoky anareo tsony zay. Tsy matoky anareo zay. Tsy manana fatokisana anareo zay. Satria niantso anareo zay tsy nivalinareo akory. Niantso anareo zay tahaky ny antsoantson'olona any anefitra, ny antsoantsony vahoaka malagasy. Miady fitarainana, mijaly ny olona, tsy misasa intsony, tsy manana rano na androna arany. Ny jiro tapaka isaky ny metsika. Tsy misy nividy kanina misonitra. Mividin-dasanty ny euro misonitra. Tsisy business. Manao business ianao sakanana. Mandeha ny vato ianao ohatrin'ireny dahalo ianao miditra eto amin'ny firenenao. Savaina hatramin'ny zavatra hatramin'ny farany kely indrindra. Zany no ataonareo anay miditra ao amin'io ivato. Rehefa mitondra entana, hatramina tsy entana ao amidy zao ara mbola savaina. Na miditra any firenen-kafa ary zay tsisy misava. Miditra any firenen-kafa zay mitondra entana zay tsy misy problème. Fa miditra eto amin'ny firenenao, ohatriny dahalo ny olona miditra eto. Zany ny ataonareo, poretinareo ny olona ampahantrainareo. De tratranareo zany zao ny olona. Saingy zay aloha tsy ahantry. Amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy ahantry zay. Na ninona zavatra miseho eo. Andriamanitra mety mahay manokatra lalanao anay. Ainy tsara mihitsy zany zavatra zany. Fa ianareo kosa, ho adinina aminareo zao zavatra rehetrarehetra ho ataonareo zao. Adinina aminareo zao mody marenina zao. Mody marenina nareo ny tena marina. Mody tsy maheno ninona nareo. Tsy fantatra zay tombontsoa an'izan'izany. Tsy fantatra zany. Tsy te hita, tsy misibly an'izaniza fa misibly an'izaniza koa. Tsy fantatra zay kasain'izaniza atao any. Fa zao aloha, tena malahelo foko. Malahelo, tena malahelo ary tena tezitra. Fa zao, ianareo vahoaka konko. Ianareo vahoaka. Ianareo mpandroba reo. Andriamanitra hananatra anareo tsirairay avy. Andriamanitra hananatra anareo koa. Amin'ny zavatra ataonareo. Tsy fantatra zay manisika anareo na maninonareo na maninona. Mety ny fahantrana na tsy fantatra. Fa tsy asoanareo ny halatra rehetrarehetra ataonareo. Na mampahorinareo. Reo mpanan-karenireo nge tsy fahavalinareo e. Reo nge ny manavitra manome asa ho anareo e. Reo ny manavitra manome asa ho anareo. Ny mpanan-karena. Any amin'ny tokony atao, any amin'ny tokony divanareo. Fa tsy tsika samy vahoaka koa ny famely eto. Tsy tsika samy vahoaka, tsy fantatra aloha nareo na iza. Fa ianareo, Andriamanitra koa hananatra anareo tsirairay avy aloha. Ka eto de ilaza farany. Tsy fantatra nakaiza ny miaramila. Tena tsy fantatra. Inona ny antony tsy amotsorana ny miaramila. Inona tsy amotsorana andreo gendarme. Azafady mitodika manokana. An'izay ny teneny ty. Fa tsy misy vahoaka mandresy miaramila zany. Avoay ary le miaramila. Tsy vahoaka ny divanao. Fa fara fa kelina. Ndana aloha reo mpandrobo reo aloha mba sambory ara hoe. Ahitanay. Fa tsy ho resiny vahoaka zany nareo. Fa raha reo mpandrobo reo raha tsy resinareo. Tsy mino zay hoe aresy vahoaka nareo. Tsy mino an'izany zay. Ka zay mba afatra fotsiny. Afatra ampatezerana mihitsy zany. Ary manana droit ny ho tezitra konkoa.
manana droit ny lazany atao anatin'ny foko fa manomboka zao manomboka zao raha mbola mitoy ny tolona de zay anoana ny tolona mbola mitoy ny tolona de zay anoana ny tolona io tsy fantatra hoe fomba anoanana azy na ny fomba hoana na ny fomba hoana fa rehefa tsy andray fanapahan-kevitra ianareo de miomany ianareo fa ho tafala amin'io ianareo miomany ianareo mandraitsy ianareo fanapahan-kevitra da nareo fona ny vahoaka de mifonay ianareo zay aloha toro hevitra anareo zay fonay ianareo amin'ny vahoaka za mety tenenareo iza koa ela tsy maninona zay fomba itenenanareo azy fa aza ranitinareo ny fahatezerany vahoaka fa hatramin'ny fitondrana Andry Rajoelina tiany zava-doza indrindra ny seho teo amin'ny fitondranao Andriamatoa Filoha de raha za ianao efa nahitanao ny zavatra natao tamin'ny andro ianao no nitarika ny grevy tamin'ny nanonganana ny Filoha Ravalomanana teo amin'ny toerana nanao be saina ohatran'io izy nanao mody marenina ohatran'io izy ary niala teo amin'ny fanjakana io izy ka miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy avereny re mba ilaminy ty zavatra eto amin'ity fireneny ty de oka nareo mba hanolo an'ireo zavatra rehetra very taminay reo ny entanay anao avoakatsika ny entanay amina miliara ny valeur ny entanay zay lasa tao anatin'ny politika 7 days io ka zay tsy hainay aloha zay fomba inona na fomba inona tsy tao anatin'ny eritreritray koa nisy ny fandrobana hoe tonga hatrany amin'ny tana Waterfront zany zavatra zany fa zao fotsiny le izy mangataka aminao zay Andriamatoa Filoha miresay ianao amin'ny vahoaka de mifonay ianao amin'ireo olona rehetrarehetra mialay ianao tsiny amin'ny olona rehetrarehetra aloha mba ho tena hoe anginy zany tena fahatezerany zany fa tena tsy mety tompoko le izy azafady tsy mety le izy tena tsy tia zany korotana zany zay satria manelingelina anany fanomponay vo elingelina zany zavatra rehetrarehetra zany te ampitinay androso Madagasikara fa anjaranareo zao tedavy ny solution amin'ny Madagasikara tsy haiko inona nataotsika nandritra zay taona zay ianareo zay miteny fa mandroso Madagasikara pasteur no miresaka mpandraharaha no miresaka za tsy pasteur fotsiny fa manao asa fandrarana tsy mandroso zany Madagasikara ary tena miteny aminao fa tsotsofina ny business eto Madagasikara na iteny anareo hoe manjo ny firenena rehetra maneran-tany zany fa ny eto Madagasikara kosa c'est trop eto trop ny fahantrana eto trop ny fasahirana eto trop ny mahazo ny olona eto fa ny anginy zay tompoko nanginy zay tena nanginy zay tsy nitsahatra ny vavaka ho an'ny firenena zay tsy nitsahatra ny vavaka ho an'ny Filoha zay tsy nitsahatra ny vavaka zay mba hisy-pilaminana fa zao kosa ankehitriny tsy mety le izy satria tena misy asany devoly zay tena arahan'olona ary fanontaniana ny teneniko taminao teo nakaizany miaramila zay iaro ny vahoaka ankehitriny tsy haiko na zandary mafetsona zany fa ataoko hoe miaramila de reo fivondronanareo satria hitanay ny kabarinareo fa mivondrona ny tafika aiza raha ny tafika aiza ny tafika avetoko tafika le izy raha asositra nareo ny teniko hoe miaramila fa avadiko tafika le izy aiza ny tafika zay lazaina fa miaro satria tsy hitanay miaro nareo tsy hitanay nareo miaro ka za afatra ny anahy tena andaninareo miala tsiny am'ireo vahoaka reo vahoaka ohatranay zay sady tsy miditra amin'ny resaka politika fa kosa mivavaka ho an'ny firenena zay tsy mbola mitarika olona hanonga-panjakana fa maneho ny hevitray kosa zay rehefa misy ahatra tsy mahafaly anay voalohany tena nanehoako hevitra tsy fifaliko amin'ny jirama ary mbetsaka mila iady ny mpanao relevé rehefa tonga atao aminay ny manao relevé de tsy maintsy miteny foana sady ampiakarinareo ny vidin-jironay tapaka mandritry ny herina ataoko hoe tapa-bolana zay zany manapaka mampiasa jiro raha ampiasa arany fa na amin'ny alina efa maizina fa tonga avany ny facture ny jironareo miakatra fa tsy mihidina miakatra fa tsy mihidina ekenay zany tsy mitabataba zany zay ary nisy fotoana tamin'ity vidin-jiro ty niakatra ty volana septembre ty vo io daty septembre 25 septembre dio jirona 1,100,000 ariary ny alohanao zay tsy mampiasa usine tsy mampiasa ninina fa hoana ny andoavanay an'izany zavatra zany tsisy fiainana intsony tsy manam-piainana le malagasy de maninona nareo manan-karena nareo miainao anatin'izay fitaiky zay mikimaky nareo mahatonga nareo miteny fa mandroso Madagasikara mety ny fiainana eto non tsy mety ny fiainana eto Madagasikara tsy mandroso tsy misy mandroso zany fa mitsangana teo nareo de amboary problème arosonareo io fa efa zavatra tsy rariny intsony io ka zao le izy raha ohatra nareo ka tsy andraindraikitra de za tena miteny anareo iala teo nareo iala teo nareo tadidio ty lehilahy n'Andriamanitra no miresaka anareo za zavatra teneniko zany fa ho tafala eo amin'ny toerana io nareo efa nisy raha latsaka efa nisy maty zay fantatray zany fantatray ao amin'ny tontolo ara-panahy no hoe raha vao misy raha latsaka de miozongozo ny fanjakana io
ka tsy mba tsy alanareo teo ary ala teo amin'ny enatra ianareo de za tena milaza anareo récupéreo aingany io adalanareo io de vahao io tsy fantatro nareo na isambotra koa tsy maninona na inona no ataonareo tsy fantatro inona miteniko ny azo isamborana fa za kosa androany isafidy iteny ary mitsangana ary malagasy ianareo kristianina rehetra tsangana tsy rary ny zavatra misy eto Madagasikara tsy arovana intsontsika tsy misy tsisy olona mitolona aiza very fitiavana vena andeha hosamborinao nga izy nangalatra na niny izy fa reto am'izay mimpangalatra na olona mipetrapetrapotsiny ery asianareo mitsangana mela ery tsy azo itangorona reo ranga misy olona mitangorona mangalatra reo misy olona mitangorona mamaky tsena ndana zandanareo gendarme nandeha niakatra teny Andohalo reny hitako ianao iny ndanareo sambory eo reo fa maninonareo navelanareo alain'ireo ny entanay fa maninona ny avelanareo robain'ireo fanananay ino ny ty ataonareo ty so de nareo naman'ireo tsy hainay inona mahazo anareo lasa tsy matoky anareo zay tsy manana fo atokisana ny miaramila eto amin'ny firenena intsony zay tsy manana za aloha raha resanao hoe matoky an'izany ve sady tsy matoky miaramila tsy matoky ny fitsarana nareo tianareo ny atokisanay olona tokony miaraka amin'ny vahoaka nareo nge teraka voaka avy amin'ny vahoaka e de maninona ny ampijalianareo le olona oka kosa zay aloha tena okzay rehefa tsy tianareo itombo ny isan'ny olona mpankala anareo de reglenareo zay tsy nankala fitondrana zany tsy nankala an'izany na tsy tiako arany fa tsy nety tamiko ny fitondrana fa za tsy nankala ny fitondrana fa raha tsy tianareo itombo ny isan'ny olona mankala anareo analanareo amin'io de za tena miteny anareo mandraisinareo andraikitra fara zay aingana de remboursenareo reo zavatra rehetrarehetra nalaina tamin'ny olo reo tsy ataonareo ohatry ny tanin'olona zay nitotorana tato tsy fantatro koa ny nazo ny olona tao aloha za ko tsy hiditra am'izany fa tsy ataonareo zay nalainareo mafantatra tanin'olona nalasa tsy mbola misy ny remboursement mandraka akehitriny de hoe iaina am'izany ve ny olona rehetrarehetra eto Madagasikara ve tsy riavana tena amin'ny anaran'i Jesosy kosa aloha tena tsy mety zavatra miseho eto Madagasikara ka tsy fantatro ianareo zay miara-mombon-kevitra amiko rehetrarehetra apart tao ty vidéo ty mba ifoazan'ireo tafika malagasy reo aloha na afara zay aingana zao de zao zareo tokony miala avany amin'ny camp avany tsy haiko aiza ny camp misy an'zareo fa raha azonay atao mba nandadiladina nakany aminareo de mivoaka ataonareo de nandeha nareo nakany amin'ireo toerana rehetrarehetra eo mba ho arovanareo reo inona reto ny tsy arovanareo andreo fa maninona ankizy vavy anankiray ery andeha samborinareo mafy be nareo be sandrinareo de ampiasainareo amin'ny olona kely sandrinareo fa danireo sambory raha tsy namanareo reo de sambory ozy raha tsy namanareo reo mpandrobo reo de ndana sambory farany raha tsy namanareo ny mpandroba de ndana sambory misy dikan'izany teny zany ka zay afatry mialatsiny amitsika mpianaraka ny pejy rehetrarehetra satria tena malahelo ny foko malahelo ambadiko malahelo anjanako satria ny antom-pivelomanay aloha ny voaroba zao tsy maninona zany Andriamanitra mamelona anay sanatria an'izany kory zay ho potika tsisy raisina na izinona zany tsy azafady tsy manakivony anareo mpanaraka anahy sanatria zany olo finoana olon'Andriamanitra maro very ny miliara fa Andriamanitra mahay manonitra fa kosa malahelo satria tena ny intervention rehetrarehetra natao daholy mba iatsona andre miaramila ho avy fa tsy nihetsiky nareo tsy nanao ninino nareo ka rehefa ohatra nareo tsy namanay de ho hainareo ny ambony ao aorianao raha tsy namanay nareo de ho fantatrareo ny ambony ao aorianao ka mijoroanareo tafika ho namanay joroanareo tafika hiaro anay joroanareo tafika ndana fotsiny aseho hoe androany alina miandry zay zavatra hitango zay malagasy rehetra miandritsika miandry ny fipotrany nataon'ireo olo reo tsika raha hitsanganyireo de andeha hisambotr'olo reo raha tsisy voasambotry reo mpanendaka sy mpangalatra sy mpandrobo reo de zay tonga de hiteny mendrika melohany nareo satria kainareo naman'ireo mpanendaka reo nareo naman'ireo mpandrobo reo nareo ny olona tsy nandroba samborinareo tsy inona tamin'ny maraina fa reo tsy misy mpandroba andanareo sambory mpitolona nge fa lasa nody fa olokafo reo ka zay ataonareo any ataonareo Andriamanitra ombatsika tsirairay avy marazy zany foko zany reraky tsy hoe noho ny tsy noho ny arena lasa satria maro koa nge mety ho very arena akoatranay fa tsy zany fa variana fotsiny aho nakaizany mba ho fiarovana ho an'ny malagasy zany hoe raha isy anafo tsika ary malagasy tsisy miaramila iaro zany tsika ny tena marina raha isy ho avy tsika ny tafika de tsisy zany mpandroba eto toerana ara ve tsy voasambony aiza ve ny aiza le izy zany ka mba tsy tenitenenanay foana mba tsy tenitenenanay foana de tena iangavy anareo zay raisy ny andraikitrareo azafady de daninareo mba jereo zavatra miseho io
aza ny anay aloha efa lasa zany efa lasa ny anay voaroba tanteraky tsisy entana tsony tsisy nininina itsony ao anatin'ny tsena tsisy tsony fa zao kosa nanambajereo sao de mba hitatra taty alavitra ty io zavatra io de zay le izy tsy haiko commandement avaiza no afaka mamoaka zay commande zay hoe avoitao reo olo reo de misaotra atsika rehetrarehetra saotra anareo zay nanaraka tena vavako anay vavao anay indrindra vavao amin'ny fady aman-janako atria mbola ba BDP ny zavatra ho atao nefa de zay aloha zany nisy Andriamanitra ny hitondra fiadanana me fiadanana ho an'ity firenena ity Andriamanitra ny ampitony ratrapony rehetra amiko tena hoe tsisy marary ohatran'izany hoe raha vafanana zany ngamany ho an'ny maro va de mivavaka zay aheritsika tsirairay avy samy atahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy de mivavaka anay mba tena hoe ahery ny fonay atria azoko mahazo ny vady aman-janako azoko le izy azany solotena ny vady aman-janako miteny eto fa tsy mety le izy ka samy retahin'Andriamanitra zay mba afatry fotsiny amintsika hoe fampivavao izy ny tenin'Andriamanitra mba ho sitrana ianareo ka de mino mivavaka ataonareo nakasitraka atsika rehetrarehetra zay nanaraka ny pejy tahin'Andriamanitra ny ianareo aza atao hoe latsy zany tsisy mahafaliko ary tsy zay fa zay tsy fantatro tsy haiko tsony na nyteneny koa raha fa samy tahiny tompo mametraka anareo ambany tana maherin'Andriamanitra zay mban'Andriamanitra ny ianareo arovan'Andriamanitra ny fananana ambiny any mety hoe tsy nahavoary tao aminay izy fa ingany mba ho ataon'Andriamanitra sakrifisy ny anay mba iarovana ny ny hafa de samy tahin'Andriamanitra miraro ny sorehetra ho atsika tsirairay avy ampitiavana be tahin'Andriamanitra tompoko